Nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanogazety ny mpitondra teny ny fiadinan'ny Repoblika Omaly. Nambara tao anatin'izany ny programan'asan'ny fitondram-panjakana no resahana nandrisy ity valan-dresaka amin'ny mpanogazety ity tao anatina minitra maromaro ny filazana ny ezaka izay tanterahan'ny filoham-pirenena sy ny ara-nitantsainy sy ny fahaizany mandresy lahatra ary ny laharana misy azy eo amin'ny firenena afrikanina zao tontolo zao. Fandresahana tao anatin'izany ihany koa ny toerana amin'ny alalan'ny naoty izay navoaka ny Standard and Poor's mahakasika indrindra ny endriky ny fahafahana miasa eto Madagasikara sy ny endrika izay mety ho fisaritana ny mpamatsy vola hiasa eto Madagasikara izay ka tsy tokony hisy atahorana. Nambara tao anatin'izany ny programan'asan'ny fitondram-panjakana ho amin'ny fampahafantarana indrindra ny plan émergence Madagasikara na ny planina entina mampandroso Madagasikara. Maromaro ny zavatra andresahana tao anatin'izany fa singantsika fotsiny ireo lafin-javatra vitsivitsy ireo. Zany hoe mbola mitoetra ao anatin'ilay fampielezan-kevitra maharitra na campagne permanente ny fitondram-panjakana. Ka iny valan-dresaka ho an'ny mpanogazety izay nentina nyresahana momba ny filohan'ny Repoblika manokana sy ny resaka industrialisation na ny resaka fahafahana manao négociation sy ny toerana misy azy eo amin'ny sehatra aty Afrika na maneran-tany ary ny fanolorana ny PM dia ahitana taratra fa tsy mitsinjo ny amin'ny endriky n'ilay zava-misy ankehitriny intsony ny fitondram-panjakana fa fampielezan-kevitra ho an'ny azona ny seza ho amin'ny taona 13 na 14 sy 14. Tsy mbola nisy natany manko zany ka efa tapitra ny mandat zay vao hisy anolotra fandaharan'asa hitantanana ny firenena iray. Ny eto Madagasikara ihany ny ahitana an'izany ka amin'ny fiandohan'ny volana oktobra io no hanatanterahana izany eny amin'ny CCIvato ka iantsona ireo mpisehatra rehetra indrindrandrindra reo vahiny hatramin'ireo mpiara-miasa akaiky mpiara-miombonantoka Madagasikara. Dia inona no resahana ao anatin'izany? Ary hoentina aiza le drafitra ho resahana anatin'ny PM io satria herintaona monja ao aorianan'izany dia fifarina izao fitondrana izao. Dikan'izany drafitra ao anatin'ny herintaona zany no hodinihana mandritra n'izay fanolorana sy fakakevitra ny plan émergence Madagasikara eny amin'ny CCIvato ny volana oktobra ho avy izao. Dia zay no nentintsika ilazana fa campagne permanente misy eto Madagasikara na dia efa nanambara ary ny sehatra iraisam-pirenena fa inefficace inefficient ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Kanefa dia sa nanizingizina ny teny mitondra teny ny fiadinan'ny Repoblika Omaly fa tena manana an'izay fahaiza mitondra ny firenena izay ny fitondram-panjakana misy ankehitriny ary atokisany mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara izany fahaizana izany. Dia tahaka ny hoe hodiana tsita reo lafin-javatra maro izay aniteneniny teo aniva ny famatsim-bola samihafa ny amin'ny tsy fatokisan'izy ireo any Madagasikara. Ary tantaratra ihany koa izany ny amin'ny nambaran'ireo mpiara-miombonantoka Madagasikara ny fahatso-panantenan'izy ireo tamin'ny fomba nanodikodonana ary tsy fahaiza mitantana ny volan'ny Covid-19 izay amanjato ny tapitrisa dolara. Ny faharisarisan'ny ny fomba hamatsim-bola Madagasikara dia taratra amin'ireo tolo-kevitra maro samihafa arahina fepetra sy arahina hiraka manokana izay midina ifotony hataon'ireo mpamatsy vola mahazatra Madagasikara. Ary reny ihany koa mbola handefasana ireo teknisianina samihafa alohan'ny hakana fanapahan-kevitra izay hamatsim-bola na firenena iray. Ny sesisesy teto Madagasikara zany ary hatramin'izao ary tsika dia mbola miadevitra momba ny AGEMFED. Hatramin'izao tsika dia mbola voafatotry ny adevitra momba ny fonds élargi de crédit. Ary hatramin'izao tsika dia mbola miodikodina eo amin'ireo drafitra fanarenana na plan de redressement nentin'i Madagasikara tany New York ka naseho teo anivon'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena tahaka ny Banque mondiale sy ny FMI. Fa mbola tsy hita sy tsy taratra teto ny amin'ny hoe tena hisy vola hivoaka ho vatsiana ho an'ny Madagasikara. Ka mpamatsy vola izy no lazaina fa matoky ary mino ny endriky ny fitantanana eto Madagasikara.
voamalinomaly von'ny Europeanina zay anisan'ny mpiara-miombona antoka akaiky a Madagasikara no tsy mahatoky ny endriky ny fitantanana fifidianana ho avy, anisan'ny taratry ny tsy fahatokisany zany ny fanjakana mihitsy na le hoe crédibilité de l'État. Mbola campagne permanente zay ihany na fampelezan-kevitra maritra zay ihany ny andika antsika ny zava-misy any Ambilobe Vohimarika hitaomana ireo vahoaka hanatrika ny fahatongavan'ny filohan'ny repoblika. Mazava araka zany fa ny endriky ny fampelezan-kevitra mihitsy mitanterahan'ny fanjakana. Mitongilana nefa zany fomba fiasa zany satria tsy manome rariny ho an'ny hafa zay mba mieritreritra fa afaka ihany koa hanao izay fanentanana sy fameloma-maso ny antoko izany. Raha ohatra ka manao ny ataony mandeha tsovoizina toy ny lakanjejo sika ny fitondram-panjakana feto ankilana nefa dia asakanana tsy afaka mihetsika amin'ny toerana misy azy ny antoko tiako Madagasikara sy ny filoha nasionaly zany antoko izany. Tena mamperitreritra ny fomba fiasan'izao fanjakana izao ary mahamenatra eo amin'ny fomba fanaovana politika zay tsy fahita eran-tany. Mampiasa ny demokrasia amin'ny lala tokana fa tsy manome rariny ho an'ny hafa zay tokony hisitraka ny lalàna ao anatin'izany demokrasia zany dia ny fahafahana sy fahalalana ho an'ny rehetra ary fampiasana ny zo fototra. Mbola adevitra ilaina fotoana sy fandaminana lehibe ny atongavana amin'izany fa hatreto aloha zany tsy salasalana ny milaza fa ny valan-dresaka amin'ny mpanao gazety nataon'ny mpitondra tenin'ny fiadinan'ny repoblika de fitokafana ny filohan'ny repoblika irery ihany sy fampisehoana eo amin'ny endrika ivelana fa tena miasa le fitondram-panjakana kanefa araka ny sary mamarina ny adevitra zay hitantsika izao any atsimo any Ambovimbeandroa dia makarano maloto amin'ny lalana ny voaka malagasy any toerana izay tsy mbola misitraka izany rano fisotro madio zany ary miaina ao anatin'ny tsy fananam-bola tsy fisiana asa. Miaingo ambony tsikoko arak'izany ny fitondram-panjakana. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.